Ivavaka atsika tompo a, rainay tsara indrindra any an-danitra ao, mbola mankalaza midera ny anaranao hatrany ao Jesosy ao, satria Andriamanitra ny avo indrindra ianao, Andriamanitra andolian'ny lohalika rehetra. Tompo, indreto izay manandratra avy ny anaranao indray, anome voninahitra ny anaranao indray. Lay mpanjaka ianao, lay tompo ianao, tsy miova ianao maly sy ny mandrakizay. Mangataka ny fanatrehanao feno Jesosy ao, anatrika an'izao fotoana izao, aoka ny ranao masina, lay rà mandoro, lay afo mandoro, andoro ny zana-tsipika rehetra izay alefan'ilay ratsy. Vaoka ianao fanahy masina, no hidina eto, ampiteny ahy, ary ihany koa mangy ny zanakao ianao Jesosy malalo, naiza niza miaino izao video izao, ovanginao ka apiatra zay rehetra tianao ambara aminay. Misaotra Jesosy ao. Amen. Alleluia. Amen. Amen. Ny tiany fanahy masina ambara amintsika anio a, dia ny ampiaritsika ny ran Jesosy ny amin'ny tokantrano misy atsika, ny amin'izay rehetra ampiasaitsika, ny sakafo hoanitsika, dia mila afafintsika ny ran Jesosy ry havana. Ny ran Jesosy mila afafintsika. Zay no tiany fanahy masina ho ambara amintsika anio. Dia miarabantsika rehetra ihany koa any hatrany aparany tany a, ny fijoroana vavolombelona hoentiko zany ao anatin'izay, zay zavatra tena hoe miainako, ny sepase teo amin'ny fiainako. Amen. Ary mety misy amintsika ihany koa mety hoe mieritreritra hoe ny trano rehefa avela de efa tsy ao an-trano ianao de milamina ny ao an-trano, ny sakafo avelana ao an-trano de tsisy ninona, tsisy angalatra, tsisy ninona. Ry havana, na de mikatona ary ny varavarana, na de mihidy ary ny tranontsika, tsy voatery ny mpangalatra ihany miditra ao an-tranontsika, fa ny devoly ihany koa. Ny devoly ihany koa de miditra ao anatin'ny tranontsika ry havana, indrindra rehefa tsy eo isika. Eo tsika de ihany koa izy, fa raha isika miantso ny ran Jesosy, dia rakofany amin'ny ran'ny tranontsika, ka tsy hitany ilay fahavalo Satana. Ao anatin'izay ijoro vavolombelona amintsika ho indray mandeha, andeha hiasa aho. Lasa nandeha niasa zany a, dia tsisy olona ny ao an-trano. Nandeha aho. Rehefa niverina aho avy any a, tonga ao an-trano, satria za zany nisy sakafo navelako hoaniko rehefa miverina. Tonga ao an-trano zany a, de amana an'ilay sakafo raha avy niasa. Nifanaiko ilay sakafo, de nihinana. Rehefa lany ny sakafo a, nisy zavatra maloiloy tato amin'ny tendako. Na loiloy saran'ireny, tsy haiko na mahatsapa an'izany tsika, tsara misy zavatra membo no masiso mibany eto amin'ny tendako. Fa maninona za zany ho? Maninona za zany? Nivavaka aho. Dia ny fanahy masina zany ny teny hoe ny sakafo ny hoaninao, ny amvoteny mpamosavy, sorcellerie. Alléluia. Ny asan'ny famosaviana ry havana tsy voatery ny alina ihany. Tendretsika tsy mahita, fa izy miditra izy ireo amin'ny esprit, amin'ny fanahy, no
idirany ao amin'ny tranontsika. Mety inao zany tsika fa tena zava-misy zany. Ka isika zany ny amin'ny sakafo hoanitsika, ny amin'izay rehetra ataotsika dia mila rovantsika amin'ny rano Jesosy, satria tsika rehefa miantso ny rano Jesosy dia manan-kery tonga fiarovana sy afo manodidina atsika ny rano Jesosy ry havana. Haleluya. Ny bana teto, ny vavaka, ny roako amin'ny anaran'i Jesosy, ny foanako amin'ny anaran'i Jesosy, sady sotro ny rano Jesosy aho. Na andoa ry havana rehefa avy eo, na andoa niala tao daholo ny sakafo. Hitantsika amin'izany. Aiza nandeha niasa zany zareo anatin'ny miamvoteny sakafoko. Mety izy ireo tsy miditra ao tranontsika, na mety miditra ihany koa par esprit. Ny devoly dia pakataka ry havana. Hitantsika raha nientsika ny fijoroana olombelona izay niteneniko hoe nientin'i Jesosy ny fanako tany toliara. Nientiny nanasitrana ny vavako an'ny lehilahy marary. Takan'izany koa ny devoly mampiasa an'ireo mpamosavy ireo. Mandeha miala amin'ny esprit, miala amin'ny vatan'izy ireo, ka afaka mandeha na aiza na aiza. Haleluya. Mba halalantsika isokafany masom-panahintsika zany. Fa misy ny tontolo ny ara-panahy. Ka tsika zanaka ny Jesosy, raha tena matahotra sy manana azy tsika, dia tena manan-kery ny rano Jesosy. Raha olona mandeha amin'ny fatahorana sy ny fahamasinana, fahamarinana ianao matahotra ny Jesosy, io rano Jesosy antsoinao io miaro anao. Za dia efa nandeha fotsiny amin'izao tsy niantso ny rano Jesosy. Alohany isika miala ny trano dia mivavaka mangataka ny rano Jesosy. Miditra ny trano, mivavaka mangataka ny rano Jesosy. Amen. Nisy fotoana koa ry havana mitandrema isika, satria tsy ny olona rehetra, tsy izay rehetra ataon'ny olona dia azontsika hanina. Ny hanina ny tena iasan'ny mpamosavy. Ny hanina io no tena azoan'izy ireo olona. Ao le mamono amin'ny sakafo, fa ao ihany koa na tsy mamono izy fa miamvote, izany hoe amin'ny alala sakafo anao mamono ny espritnao, mamono ilay fanomezam-pahasoavanao omeny Jesosy ianao. Zay ny asan'izy ireo. Dia manomboka ianao nefa ohatra hoe mahita fahitana, ampahitan Jesosy nofy, dia noho le sakafo hoaninao izay amvoten'izy ireo, amin'ny savian'izy ireo, dia lasa ianao mihena le fifandraisanao amin'ny Jesosy. Amen. Na ohatra ianao olona mafana mivavaka, mafana mandinika ny tenin'Andriamanitra, dia amin'ny alalan'izany daholo no idiran'izy ireo le sakafo hoaninao. Amen. Na le olona mikarakara ny sakafo, mila olona fantatrao, mila olona azo antoka, satria ny sakafo hiditra any anatintsika ry havana. Indray mandeha koa ry havana, tamin'izay fotoana izay, izany daholo dia nananarany tompo ahy. Amen. Nisy olona mikarakara sakafo, karakaraka sakafo zany zay ao an-trano tamin'izay fotoana izay. Rehefa nanarany tompo anahy daholo zany, dia le olona zao tontolo zao, le izy secret anahy fa tiako ambara fotsiny hoe olona mbola tsy mahalala an Jesosy izy. Dia rehefa nanao ny sakafo izy zany, sakafo hoaninay, satria tamin'izay dia izy no nahandro, izy no karakara. Dia za zany eo am-piandrasana ny sakafo, matoritory eo amin'ny canapé. Rehefa matoritory amin'ny canapé zany eo, ny sakafon' Jesosy ny masom-panahiko, ao an-tranonay tsy saka ao an-tranonay, fa jereko saka no manokatra an'le vilany. Zaho eo mipetrapetraka amin'ny canapé, masoko mahita saka zao manokatra an'le vilany. Ny foatamiko nijery ohatry zao, tsy saka eo. Ay, ny esprit n'ilay vehivavy nambarany tompo ahy le nikarakarany le sakafo. Mitandrema atsika ry havana, mitandrema, satria
ny devoly de tsy tery lalana. Nambarany tompo anazy zany izy le mikarakara le fanahiny le olona mila fantatsika satria raha tsika tsy mitandrina de ny fanahintsika no miamalemy le esprit le fanahy masina ao anatintsika mihitsy zany le afo ao anatintsika tian'izy ireo vonoina de miamena tsikelikely satria ny fanahy masina raha ohatra ka tafiditra any anatinao zany ny raha ohatra ka manosavy anao zareo zany amin'ny esprit maloto de fantatsika fa ny fanahy masina de masina. Halleluja. Ka raha tsy miantso ny rano Jesosy tsika, mangataka ny rano Jesosy tsika, nadio atsika, nasa atsika de tsy ho afaka io. Amen. Ka mila mitandrina isika. Ny olona mikarakara ny sakafotsika, ny olona ao an-tranontsika mila mitandrina isika tompoko. Fa hitako masoko zao mihitsy lay ny saka de avy amin'ny fanahiny sorcellerie, mpamosavy. Amen. Izay no fijoroana vavolombelona sy fampahirezana sy fampitandreman'ny tompo atsika amin'ity androandroany ity. Raha vao miala amin'ny trano ianao afafazo ny rano Jesosy, raha vao miala amin'ny trano afafazo ny rano daholo, ny rano Jesosy daholo ny ao an-tranonao, ny sakafonao, ny akanjo anaovanao. Amen. Miverina koa ianao de mbola afafazo ihany koa ny rano Jesosy mba tsy hanana ny devoly fahefana hiditra ao anatin'ny tranontsika. Amen. Tahiny Jesosy daholo tompoko de raha ariva indray ny fotoanantsika. Amen.